faly miarabanao indray a eto amin'izao fandarana miomana izao miomana eo amin'Andriamanitra ao fandarana entina hanambarana ny fahamarinana amintsika dia n'Andriamanitra amin'azy ho fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andefo dia amin'ity androany ity a irariko ny fanamasina hikasika anao indray hanokatra ny fonao hikasika ny fonao hanokatra ny masonao halalanao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia atonga anao ilay fiangonana masina madio tsy misy petipetina tsy misy fiketronana be vonahitra tsy manatsiny izay isan'ny ho akarina rehefa ho avy eny amin'ny rano lanitra Jesosy amin'izao fotoana izao ny antony mahatonga anay hitory an'izao teny izao dia noho ny fitiavana satria tia ny fahamarinana izay ary tia hanao ihany koa halala ny fahamarinana ary tonga anao handeha hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny rano lanitra ozy ny lazain'i Paoly hoe ankehitriny olona vany ilako fity sa Andriamanitra sa mila sitraka aman'olona sa amin'Andriamanitra fa raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompo ny Kristy izany hoe ny tiako hambara aminao dia izao zavatra toriana rehetra izao mety misy tafotoana mety misy tsy mahazaka mety misy milaza fa fampianaran-diso sy ao anatin'ny fanakiana fa tiana ambara ny fahamarinana ary rehefa manambara ny fahamarinana dia ao anatin'ny fitiavana zany ao anatin'ny fitiavana zany fitiavana ko anao fitiavana ianao no anambaranay ny fahamarinana atonga anao ho tonga ho amin'ny fahafahana atonga anao olona masina ho isan'ny noakarana rehefa tonga eny amin'ny rano lanitra Jesosy atonga anao ao anatin'ny fiadarana atonga anao anatin'ny fitsarana dia zany mahatonga anay hanambarana izao teny izao tsaroko Jesosy rehefa nitory teny nampianatra dia niresaka tamin'ny jiosy dia nanao fanambarana Jesosy niteny Jesosy dia rehefa niteny Jesosy any amin'ny Jaona toko fahadimy enina fito toko fahadimy toko fahenina toko fahafito toko fahavalo any nanambarany Mandriamanitra azy Jesosy nanambarany amin'ny hoe ny tena sakafo ary ny rano ny tena fisotro dia tsy azon'ny olona zany dia tafotoana ny olona fa nilazany fahamarinana nefa Jesosy dia maro izy ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe maro ny olona izy izay niala taminy ary avy eo Jesosy mbola niteny ihany hoe ny anareo koa fa mba te hiala zany hoe amin'izao fotoana zany a tena manery anay dia ny anambarana ny fahamarinana anao amin'izao fotoana mahatonga anay hiteny an'izao dia atonga anao tafomana hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa tsy amboamboarina ny teny tsy safosafona ny teny tsy afepenina zay fahamarinana fa maro ny olona amin'izao lasa manafina ny fahamarinana hoy Jesosy tsy misy olona mandrehatra jiro ka ametraka azy eo ambany vata fahamarana zany hoe iny zavatra iny misy tena mety teny tsotra lazainy Jesosy fatan'izany hoe ny olona arehatra jiro ny fiangonana manazava fa apetraka ambany vata fahamarana avy eo lasa ambany anaram-piangonana anarana antoko-pivavahana anarana antoko-ponoana anarana fianarana dia tsy mandrehatra intsony ny fahamarinana dia voageza ny fahamarinana tsy voalaza intsony ka raha lisy miteny hoe fibebahana fialana amin'ny ratsy fitenenana ny zavatra tsy marina zay zavatra ataon'ny olona ka hoe fanotsiana azy dia lasa misy no miteny avy eo hoe moramora ihany aza milaza an'izany tatahina le olona fa so lasa daholo reo ka tsy hisy tsony fa ny Jesosy dia hoe nareo koa vamba te hiala any amin'izao fotoana ny olona lasa tsy torianao amin'ny olona ny faharatsiny fa lasa tambatambazana ny olona tsy toriana amin'ny olona fa mila miala amin'ny fijagajagana izy miala amin'ny fidorohana izy miala amin'ny fimamona izy miala amin'ny tsigary izy miala amin'ny fijangajangana izy miala amin'ny kolikoly izy miala amin'ny fitaka sy ny langa sy ny zavatra fitiavana zao tontolo zao izy tsy tenenina amin'ny olona zany fa dia lazaina hoe kristianina fa ao fahalalana dia ataony rehetra famambaranay aminao fa zay tsy manam-pamasinana zay hitan'Andriamanitra ary zay miditra ao amin'le hoe fampianaran-diso fampianarana sandokantransika dia raisitsika le tenin'Andriamanitra ao Timoty voalohany toko faefatra Timoty voalohany toko faefatra andininy voalohany fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsiny ny mpilaza langa ka voapetaky ny vy mamay ny fieritreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady hanina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa
ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana zany. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra zany ianao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy, tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa niarahanao. Zany hoe izay zany tiana tonena amintsika hoe tenin'Andriamanitra dia milaza hoe any am-parany any ny olona dia amin'ny andro fahoriana dia hembotra amin'ny finoana dia handray fanamamitaka fampianarana demonia, amin'ny fampianarana amin'ny fiatsaram-belatsihan'ny plazalainga dia misy ampivady ihany, isy anakana hoe tsy mahazo manambady, zavatra misy zany amin'izao fotoana. Anefa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Misy manjaranao hoe tsy azo aniny ity, tsy azo aniny ity, nefa ny tenin'Andriamanitra milaza tsara eto hoe madio avokoa ny zavatra rehetra. Madio avokoa ny zavatra rehetra. Pararaisina amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra dia hamasin'ny tenin'Andriamanitra. Miresaka an'le séduction antsika dia efa zay koa zany. Nanolo tena Jesosy ianao dia apetraka indray ianao, tsy mahazo mihinana an'ity ianao, tsy mahazo mihinana an'izao ianao. Fa hoy Paoly any amin'ny Korintianina any hoe hano izay rehetrarehetra midy eny an-tsena. Hoy Paoly hoe ny zavatra rehetrarehetra azo hohanina avokoa, madio avokoa. Fa zany efa tsy manameloka anao raha mbola zay ny ianao hoe tsy hohaninao ito, tsy manameloka anao mihitsy, tsy hohaninao zany aloha zay. Fa ianao nefa tsy hanameloka an'izay mihinana. Zay lazain'ny Paoly any amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izay mihinana ao ka tsy hanamavony tsy mihinana, ary izay tsy mihinana ao ka tsy hanamavony mihinana. Fa zay ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra, aoka isika andeha amin'ny famarinana. Zavatra tiako lazaina zany dia zao, misy fampianaran-diso, misy fampianarana sandoka, misy fampianaran'ny demonia. Dia mila mijery tsika. Zavatra anankiray, misy zavatra vitsivitsy reto resahako. Ny zavatra anankiray dia zao ohatra zao misy miteny hoe tongava aty amin'ny fiarahana mivavaka aty fa isy menaka ho zaraina aminao, menaka avy any a Israely dia ho zaraina aminao. Dia tonga daholo ny olona dia aka an'le menaka avy any Israely. Dia asa iny menaka iny avy eo natao any anaty paosy, natao any ambany ondana. Lasa fanompo-tsampy ene zany e. Tsy hainao koa nefa iny na menaka tatsy amin'ny épicerie tatsy ny nalaina dia homenanao. Dia misy miteny hoe hosory aminao iny dia hanasitrana anao. Ny fanasitranana dia diakapoka tamin'i Jesosy nazona fanasitranana. Nitondra ny aretintsika izy, nivesatra ny fahoriantsika izy, ny diakapoka taminy nazona fanasitranana. Zany hoe io azo fijaliana io, tsy hanampiana, tsy hanalana dia manasitrana. Fa misy amin'izao fotoana dia zay, tokava fa azo menaka ianao avy any Afrika Atsimo, misy nandray nositra avy any Afrika Atsimo, dia andao fa omena an'ity menaka ity ianao, ao ambadika izay nefa iny mbola misy volandray ao alaina, volandray ao alaina. Dia misy ny olona tsy hivavaka intsony izy, tsy hamaky tenin'Andriamanitra intsony izy, fa lasa hisolo menaka zany, menaka zany no ampiasaina. Ny menaka anie tandimbo ny fanamasiny ary tsy baiko tato zany, tsy doktrinina nipetraka tato zany. Raha mijery tsika ato amin'ity testamenta vaovao ity, indroa ihany misy hoe resaka menaka nosorana tamin'ny marary tao. Ny anankiray tamin'ny mpianatra izay nakeo amin'ny vahoaka dia nanasitrana izy dia nametraka nanositra menaka. Fa Jesosy tsy nibaiko azy mihitsy hoe hosoro menaka izy. Dia ny zavatra anankiray koa any amin'ny Jakoba ny tenin'Andriamanitra hoe misy marary vao aminareo, aoka izy antsolo olona dia anositra dililo azy dia anasitrana azy. Ary hoy izy nefa aveo hoe ny fiasan'ny vavaka na hoe ny finoana no anasitrana azy, fa tsy niteny izy hoe ny menaka no anasitrana azy. Zany hoe tsy atao fotom-pampianarana zany zay, ka hoe tia menaka nalaina tatsy amin'ny fiangonana tatsy dia alaina dia ampiasaina, lasa fanompo-tsampy zany, lasa tsy zany no izy. Dia zay le fampianaran-diso, zay le fampianarana sandoka, mila ialana zany. Fa ny azo fijalian'i Jesosy ny manasitrana, tsy hanampiana, tsy hanalana. Zao famantarana zao nanaraka izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Zay ny tenenin' Jesosy tamin'ny mpianatra. Kanefa amin'izao fotoana izao dia misy fitaka, tongava fa andray menaka, omena menaka, zaraina menaka. Misy ara-miteny hoe tongava fa omena pembana viavy ianao dia hanasitrana anao iny. Satria tary amin'ny Isaia le mpanjaka Ezekialy hoe ho faty ianao. Dia avy eo nefa niteny hoe tsy ho faty ianao fa tiany apembana viavy, dia lasa nalaina fotom-pampianarana le izy. Tsy misy an'izany mihitsy atao baiboly hoe lasa fotom-pampianarana iny, fa tamin'ny fotoana iny nampiasaina napempana viavy. Dia misy nefa olona milaza dia dao fa hisy fivazarana pempana viavy ao dia ho sitrana ianao. Dia sitrana tokoa izy avy eo nampiasa ilay pempana viavy dia lasa raisiny iny. Zay le fitaky ny demonia zay, zay le fampianarana satoko zay. Mila tandremantsika. Ary zavatra maro samy hafa ankoatr'izany. Mety misy teny hoe tia ny mosoara ny pastera ampiasainao,
fa manana sitrananao iny tsy raisina fotom-pampianarana zany marina aloha ato amin'ny ten'andriamanitra hoe na ny aloko ripetera na nandalo de sitrana ny olona na hoe nomena ny mosoara amin'ny paoly ny olona de sitrana satria nisy ny ositra fa tsy raisina doctrine zany fotom-pampianarana ka hoe ho amidy indray hoe ty fa ty mosoara amin'ny pastera zany fampianarana diso fampianarana santoka mety misy azo zany sika na hoe ty sary ny mpanompon'andriamanitra apetra ao an-trano fa azo fitahiny ianao fampianarana diso fampianarana santoka fampianarana demonia zany tsy araka ny tenin'andriamanitra zany jesosy de jesosy ihany olombelona takanao daholo reo jaona nay andro rehefa niseho tamin'ny anjely nanoro azy ny amin'ny apokalipsy saika iankohako jaona de ozy izy hoe aza manao an'izao fa mpanompona manao ihany mola mitoy ihany tsika amin'ny fampianarana diso fampianarana santoka misy miteny rehefa ivavako amiko anao de mandoalika ianao ametrahako tanana iza no andoliana jesosy ihany no andoliana tsy ao ny tokony izy zany hoe tsy andoalika eo anatrehan'ny olona fa jesosy mitovy daholo ihany tsika misy nefa raha tsy mandoalika de tsy ho ametrahana tanana mila hovaina daholo zany tsy araka ny tenin'andriamanitra ary fampianarana tsy araka ny tenin'andriamanitra zavatra anankiray koa tiako zaraina amitsika misy koa zao de mandehandeha ny vavaka alefa par mailaka de alefaso any amin'ny olona folo ty de averenao ane ty vavaka ty fa amiratra ny andronao aomby anao de zarao amin'ny olona folo iny de ho hitanao ny fahagagana de zao za efa mandefa aminao am'ty zao efa nandefa olona folo de tsapako ny fahagagana fampianarana diso zany tsy zany ty tenin'andriamanitra ty tsy misy an'izany le vavaka pasipasy zany io de hoe iva ny olana de aompy ianao de ho tsara ny andronao de misy manao an'izay mihitsy hoe jery olona folo izy ataony roapolo mihitsy arapa mety me ho tsaratsara kokoa ny androny de alefa pasipasy le vavaka amin'io tsisy resaka jesosy tsisy resaka fibebahana tsisy resaka fatahorana an'andriamanitra aoka tsy ho fitahany ianao milaza kristianina tratran'izany ianao miresaka amiko eo anatin'izany mihitsy fa miteny aminao mitompo androany tsy zany io ny vavaka tsy resaka pasipasy zany tsy resaka amboarina salam zany ka alefa parmailina salam zany miteny ianao hoe ho avy aminao zao fitahiny zao ho azonao zao fitahiny zao iva zao olanao zao nefa olona ho resahanao ho teneniko mety olona mbola anatin'ny fijangajagana io olona mangalabadin'olona io olona mbola mpanao kolokolo io de za hitsodranao azy hoe ataonao ivavaka io iadana ianao ilamina no ataonao fampianarana diso fampianarana santoka ary betsaka ny voafitaka satria hitany ohatrany mahomby le izy hitany ohatrany mety le ataony ohatrany mety ny fiainana de nefa izy tsy nibebaka akory tonga am'izay jesosy avy eo taraiky eo de mety hoe taraiky ianao nefa zake jesosy de nanypasipasy an'iny vavaka iny zake jesosy de hitako mihitsy ny tsara be ny tontolo androko ny pasipasy an'le vavaka ho jesosy marina zany fa ianao nga ny bebaka le sigara mola tsy nesorinao le fijangajagana mola tsy nesorinao le kolokolo mola tsy nesorinao fa ny vavaka ny napasipasinao fampianaradiso fampianarana santoko zany misy koa miteny de zao avereny ty vavaka ty avereno isan'andro tonono foana fa ho tonga aminao zany fitaka zany resaka psikolojia kretienne tonono foana ty zavatra tenenao ty tsy maintsy mahazo an'ty tsy maintsy mahazo an'ty tonono impolo tonono inefapolo satanika zany zavatra misy ampianarina am'izao fotoana parole de foi teneno zay tianao azo teneneny mihitsy hoe azo aipady azo an'zao tononona foana tsy ny anonanao an'iny keny azonao an'iny fa raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo izy jesosy de ho azonareo zany hoy izy jaona hoe fatatsika fa zay angatahantsika aminy de azo tsika satria manao sitraponytsika fa misy ny olona ohatra angataka vady ianao vadin'olona no angatahanao de averimbereno zany iny hoe vadin'olona ho angatahanao de ho azonao ambarako atsika am'zany fa misy tena fampianarana ohatr' zany mihitsy ary fampianaran-diso zany io vavaka io tsy resaka zavatra etombavy io ka hoe tonono foana de ho azonao io fampianaran-diso koa zany fampianaran-tsantoko zany rehefa miteny indray mandeha eto fotsiny amiteny any dada araka sitrapolo sy ny avon' jesosy vita iny indray mandeha tsy hiteny an'indray arariva teny an'indray arapitso fa afaka miteny any alohanao raha zay fa misy aloha le averimberina tsy izy tsy le amboarina hoe avereny foany ty tsy araka ny tenin'andriamanitra zany
tsy araka ny tenin'andriamanitra velively zany. De misy koa miresaka hoe fampianaran-tsantoka ihany ko hoe ao fa ataontsika zay atamanany olona de ndao jerentsika hoe inona moa zao ny zavatra mahafinaritra, inona ny hira mandeha zao, inona ny hira mivoizina zao, de na hira mampitanjaka, hira mampiadaladala ary de hovaina ny tony ny atao hira misy Jesosy. Nga zany izy ty, tsy zany fampianaran-diso koa zany. Misy ny fiangonana hoe hitaona ny tanora de ndao fa atao tsy maninona, atao anao rapitsika, anao funk, anao ino ty le hip hop. Fa dinio ny hip hop zany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny internet, avy any amin'ny devoly zany, rap zany, olona nitrotra rebelle ny manao zany ary avy any amin'ny devoly. Nefa ianao mahita rap évangélique, hip hop évangélique, rock évangélique. Angatahako ianao hijery amin'ny internet jereo ny origine, zany hoe niaingany zany hoe rock zany. Engao jereo ny aingany zany hoe hip hop zany. Jereo ny aingany zany hoe rap zany, zany rock zany, zany funk zany, jereo daholo zany, zany art rock zany. Nefa misy art rock évangélique, misy rock évangélique, misy hip hop évangélique, misy rap évangélique. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Lasa zao tontolo zao miditra ao amin'ny fiangonana am'izao tontolo zao. De jerena aleo ny ankizy anara-damody, aleo ataovy sorta tsy maninona manao sorta, ao manao akanjo fohy. Fa am'izay mataona olona nga Jesosy nanao ohatr' zany. Nen Jesosy rehefa marina de marina. Jesosy tsy nanaraka ny olona, tsy nanaraka zay tiany olona, fa napetraka Jesosy marina ny fahamarinana hoe ty. Ary ianao zatovo, tanora, aoka tsy anaraka ny fanao zao tontolo zao. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Miova ny fanavaozana ny saina, amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hitantsony am'izao fotoana hoe iza ara ny kristianina. Ohatra hoe milaza kristianina nefa atao manao rock, manao hip hop, manao rap. Milaza kristianina nefa atao jereo ny fiakanjo. De gaga ny olo ay ve zany ny kristianina. Zay lazaiko hoe raha ry Paoly ny tonga am'izao fotoana zao na ry Jakoba, na ry John, mety tena mandravarava mihitsy ho ino ty kristianina arareo am'izao fotoana ty. Tô tena fahadalana be, tô tena zao tontolo zao be. Satria ny voana, nisy fampianarana démonie, nisy fampianarana satoka, nisy fitaka. Napetraka koa avy eo ny resaka hoe subconscient, mahalala tsara saina, matanjatsaina, eritrereto ny ataonao, vitanao io rehetrarehetra io. Ary io no nampiasain'ny olona miliardera am'izao fotoana, olona manam-panarana am'izao fotoana, de lasa koa ny kristianina ho any, de hianatra de hanao zao rehetra zao. Nefa inona tenen'i Jesosy? Raha misy te anaraka aoka izy andany tenany, hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka. Nefa zany torianao zany hoe subconscient zany hoe aomby ianao, avoa ianao mandany azo fijaliana ane zany fa anindraindra ny nofo zany. Nefa le nofo io tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Io nofo io tsy hainao sitrapon'Andriamanitra. Io nofo io nandavo atsika. De io ndray nefa no indraindraina hoe ianao tsara, voateraka ianao de tsara fa ny fiarahamonina nanimbanao. Fa voateraka ianao de ratsy, nandova ota. Ary ny solution, ny vahaolana de ombona amin'ny azo fijaliana. Ny vahaolana tsy pastera na tokom-pivavahana, na tokom-pinoana, na subconscient, na psychologie chrétienne. Ny vahaolana de Jesosy Kristy, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny vahaolana de ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Ampy zay. Fa tsisy fampianarana hafa apetraka. Fampianarana psychologie chrétienne sy ny zavatra maro isan-karazany. Tsy zany ny vahaolana. Fa Jesosy i Kristy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany. Za ihany. Fa tsy misy zavatra hafa ankoatra zany. Zany mila jerenao daholo. Ivereny tsara ny fiainanao. Ivereny hoe ara-baiboly ve ny fotom-pisainako ty? Ara-baiboly ve zao zavatra ataoko zao? Ara-baiboly ve zao fiainako zao? Sa sao dia ara-tsatana, araka zao tontolo zao, araka ny fomban'ny olona fa tsy an Jesosy. Dia ambarako aminao zany, mba hahatonga anao halala ny fahamarinana, hahatonga anao halala tsara an Jesosy. Raha toka ao anatin'izany rehetrarehetra ny resahako zany ianao, dia fotoana zao ivoahana. Mivoa tao Babilôna ozy, mibeba ianao, ialao zany faharatsiana rehetra zany, dia mandehana amin'ny fahatsoranao amin'i Jesosy, hifono ny fahotana. Fa zay le izy hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ozy Paoly. Zany hoe ty nofoko ty milombona, ny filako milombona, zay safinareta nofoko milombona. Fa nefa ny subconscient sy ny resaka hoe psychologie chrétienne tsy hanompo ny nofoko sy ny filako mihitsy, fa mbola le iza taloha ihany.
fa ny am Jesosy dia maty ianao ny amin'ny fahotana, velona ianao am Jesosy. Zay ny fahamarinana. Dia ho anao ane zany teny zany, ary isan'ny mpakatony teny ianao, manatona an Jesosy, mibeba, maneke azy, tonga olombavao am Jesosy ianao. Ho azy re any voninahitra. Amen.